fototra amin'ny mpiara-miasa mpiara-fitararantsika nanitan'izao tetezana izao dia hita fananjaka ny fankatiavana na dia misy azy ny hevitra tsy mitovy indraindray ka zany no nafahantsika dia isaovatsika n'Andriamanitra lehibe na marina ny taona izay anisan'ny hoe misy tanjona lehibe napetratsika dia hoe ny fanantanterahana miaraka ny fifidianana sy misy romiromy ary indrindra tsy siminy hoe sanatiny vava hoe ny malagasy dia mihaja na mpamono fitoatoeran-tsara lehibe mihitsy zany ary dingana lehibe zay ataotsika satria tsika atao anatin'ny gouvernementa zao no miaraka namola voly miaraka nametraka an'izany fanamo zany ary tsy reharehantsika hita ny gouvernementa ihany fa azo lazaina mihitsy reharehan'ny Madagasikara manontolo raha hoe tsy voahana amin'ny krizy no resana. No ataotsika ny fiaritsoa fiarabana tratry ny taona araky ny mahazatso ka rehefa natao ny dinika dia hoe tsaratsara tokoa rehefa nanapa-hevitra amin'tegna hoe raha tsy efa anapa-hevitra efa andray amoaka ny vokatra ofisialy zany CES dia alao zay filoham-pirenena vaovao no rahasoa ny vahoaka malagasy mametraka ny programa zay fomba fampatarana anazy amin'ny tolana ny fifidianana amin'izany fifidianana sy fiarabana tratry ny taona zany.